Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau. Lalasa mba avy amin'ny tompo faly izay miaona aminareo eto amin'ity fandaharana ity. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Noho ny amin'ny fahazoavan'ny tompo dia etondray zahay. Nous sommes là pour vous présenter la chaîne, la mission Madagascar pour Yoshua. Eto izay ampafantatra anareo ny amin'ny chaîne sy ny mission Madagascar pour Yoshua. La vision dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Ny vina izay niantson'ny tompo anay. Donc je suis avec les bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Chacun va se présenter et puis nous allons continuer selon le Seigneur, ce que le Seigneur nous met à cœur. Dia miaraka amin'ny rahalasana bavy malala ao amin'ny tompo eto dia samy ampafantatra ny tenany tsirairay avy ary anaraka izay fitarihan'ny tompo atsika rehefa eo. Donc je passe la parole à la sœur Landry. Dia omeko ny ranabavy Landry ny teny. Landry ny anarako rahavavy ao amin'ny tompo, anabavy sy rahavavy ao amin'ny tompo dia ny foazan'ny tompo dia tonga eto hizara an'izay zavatra napetraky ny tompo ao anaty hizara ny famonjena nataon'ny tompo anay ary ny zara sy anambara izay fanavotana rehetra nataony sy ny meny. Je m'appelle Landry, je suis une sœur dans le Seigneur. Et le Seigneur m'a réveillé, donc je suis ici pour partager de ce que le Seigneur a fait, de la façon que le Seigneur nous a sauvés. Dia nitanjana ihany koa dia mba tena hoe hitombo ny olona ho voakasika Yoshua, tena hoe ho tia azy ary vonina hiaona aminy rehefa tonga ny andro anankiray voatendry hiaonana aminy eny amin'ny rano lanitra na raha amin'ny fahafatesana. L'objectif aussi c'est que les gens qui connaîtront le Seigneur augmentent en nombre et qu'ils auront vraiment une augmentation dans l'amour du Seigneur et que l'amour du Seigneur croisse en chacun d'eux et que chacun de nous soit prêt pour le jour où nous verrons le Seigneur. Dia tena hoe fanahy masina ny tena mbola ampitombo an'izay fitiavana any Yoshua sy ampafantatra ny momba azy bebe kokoa anatin'ny tsirairay avy. Amen. Et que le Saint-Esprit vraiment fait croître cet amour qui est en chacun de nous et notre connaissance du Mashiach. Amen. Donc moi je suis le frère Reich. Et par la grâce du Seigneur nous sommes ici pour partager. Rahalahy Reich dia faly miarabantsika dia faly indray mifampizara amintsika eto. Nous remercions le Seigneur car il nous a fait ce grâce en fait de partager sa Isaorantsika ny tompo satria nanome fahasoavana ho antsika izy mba afaka hifampizara indray. De partager sa bonté envers nous, sa miséricorde. Mba hifampizara ny fahatsarany sy ny famondrampony. Et ses promesses pour ceux qui ont vraiment eu la grâce d'être sauvés. Dia ny teny fikasany izay nomeny antsika izay nahazo antsika an'izay fahasoavana izay dia ny famonjena. Et aussi la grâce pour ceux qui sont encore en dehors. Dia ny fahasoavana ihany koa ho an'izay rehetra mbola any ivelany. Nous sommes là pour faire connaître aux gens, pour faire connaître à l'ecclésia qu'il faut se préparer. Etontsika tena hoe manomana ny olona sy ny fiangonana mba ho vonina. En fait aussi pour appeler les gens de toutes les nations en fait de venir au Mashiach qui est le seul chemin. Ary miantso ny olon-drehetra mihitsy mba ho tonga indray ao amin'ny Mashiach izay lalana tokana. Et nous sommes là parce que l'amour du Seigneur nous pousse. Eto izay satria ny fitiavan'ny Mashiach, ny fitiavan'ny tompo no manosika anay eto. Et vraiment comme la sœur a dit tout à l'heure, dia tahaka ny resahan'ny ranabavintsika teo, que cet amour croisse en chacun de nous, c'est ça en fait l'objectif, que chacun soit trouvé prêt. Io fitiavana io mihitsy ny tena hoe mitombo ao anatintsika ary izay mihitsy ny tanjontsika ary mba hahafahantsika ho vonina tsara. Et que la gloire revient au Seigneur. Amen.
ho an'ny Yoshua rery ihany eny amin'ny voninahitra. Amen. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko 10, andiny 2:12. Dans Jean chapitre 10, verset 17, 16, il est écrit: manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany iray izy sady iray ihany ny mpiandry. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et elles deviendront un seul troupeau, un seul berger. Iaina no anarako rahalahy Iaina. Je suis le frère N. Efa nisy fotoana ny kasihan'ny tompo dia mahatsapa hoe manana andraikitra, manana iraka izay iarahana amin'ny rahalahy sy anabavy ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Quand le Seigneur m'a touché, j'ai senti qu'il y a une responsabilité, il y a un appel avec les frères et sœurs. Satria vanim-potoana efa akatoka ho amin'ny fampakaram-bady zao raha ny voasoratra. Car nous sommes vraiment dans une saison qui est tellement près de l'enlèvement, comme ce qui est écrit. Dia izay indrindra no manosika anay mianadahavy. C'est ça qui nous pousse en fait, mba ho mpiara-miasa amin'ny Masia, pour que nous soyons des collaborateurs avec le Machia, anangona ireo ondry mbola tsy ao anaty vala, pour emmener les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Manana ny fomba maro ny tompo Le Seigneur a beaucoup de moyens iantsona ireo fofombadiny, d'appeler son épouse. dia anisan'izany zao fandaharana zao. C'est pour cela que c'est le but en fait de cette émission. Anisan'izany zao fandaharana zao fantsona anankiray. Donc c'est un moyen aussi, cette émission, c'est un moyen par lequel le Seigneur utilise Afana manangona ny ondry ny tompo izay mbola tsy ao anatin'ny vala, pour appeler et emmener les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Ny fanahy masina no mitarika anay mianadahavy, C'est le Saint-Esprit qui nous guide là, qui nous emmène. ary miantehatra feno ny amin'ny fitarihan'ny tompo izahay. Et on dépend totalement de lui. Ary matoky fa hiasan'ny tompo amin'ny alalan'izao fandaharana zao. Et on a vraiment confiance que le Seigneur va travailler par le moyen de cette émission. Amen. Amen. Dans Matthieu 9, le verset 37, Yoshua disait à ses disciples: en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ao Matthieu toko 10, andiny fa 17, fa 17. Matthieu toko 10, Matthieu toko 10 andininy fa 17 sy 18. Dia hoy izy tamin'ny mpianana: be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompon'ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Donc Madagascar pour Yoshua, c'est une des voies parmi tant d'autres qui œuvrent à travers l'évangile. Donc, et nous sommes des serviteurs inutiles, sauvés par grâce. Et c'est un privilège de travailler pour notre roi. Donc, comme je disais, on va faire un petit résumé de ce que c'est la chaîne, la vision. Et puis, on va vous parler surtout de l'émission L'appel aux noces, parce que ça, c'est une émission, c'est une mission qui va préparer. Madagasikara po Yoshua ihany koa dia anisan'ny fitaovana anankiray ampiasain'ny tompo ahafahana mizara ny filazantsara. Dia izay koa ny anisan'ny mampirisika anay ao anatin'ilay izy mba tena hoe ahafahan'ny tompo mamonjy olona ihany koa.
Dia ao anatin'izao asa zao dia tena hoe mpanompo tsy mahasoa zay fa tena tombontsoa ho anay fotsiny le izy ny miasa ho an'ny tompo ary satria zay voavonjy ny amin'ny fahasoavana dia tena hoe mpanompo tsy mahasoa tokoa ary ao anatin'izao ihany koa zay dia te hampafantatra ny amin'ny fandarana anankiray antsoina hoe antsony amin'ny fampiakarana. Dia ao anatin'izay vina izay dia omeko an'Indrana Dahatefy ny famaritana ny fitsinjarana ny anisany hoe inona avy ny vina napetraky ny tompo aminay ny amin'ny hoe Madagascar pour Yoshua. Donc concernant cette vision, je vais passer la parole au frère Tef. Shalom, shalom. Qui va partager un peu concernant la vision que le Seigneur nous a donnée. Shalom daholo atsika rehetrarehetra. Donc shalom tout le monde. Tef moa ny anarako araka ny voalazan'ny ranapavy voahirana teo. Donc je m'appelle Tef. Dia faly koa miaraka amintsika rehetra indray amin'izao fotoana izao hoe mifampizara. Et je suis très heureux d'être avec vous pour partager. Araka ny resaka teo moa mahakasika ny hoe Madagascar pour Yoshua na hoe Madagascar ho an'i Yoshua. Donc concernant la vision Madagascar pour Yoshua. Isaorana ny tompo satria araka ny voazara teo daholo hoe ny fahasoavan'ny tompo daholo no miasa ao anatintsika tsiraray avy. Donc nous remercions le Seigneur car c'est vraiment par sa grâce et sa grâce qui travaille en nous. Anisan'ny vina tena napetrako ny tompo ihany koa ny mahakasika an'izay asa eto amin'ny firenena Madagascar zay. Donc le Seigneur nous a mis à cœur en fait cette œuvre, cette vision à propos de Madagascar. Dia voalohany indrindra aloha anisan'ny tena hoe mba ho fantatry ny olona, mba ho fantatry ny fiangonana ny tena anaran'ny tompo. Donc premièrement, le but en fait c'est de faire connaître le vrai nom du Seigneur aux gens, aux nations et à l'église. Satria zay ny tena anisan'ny tena tian'ny tompo mihitsy hoe afantatra ny anarantsika. Car en fait c'est la volonté du Seigneur que nous puissions en fait connaître son nom. Dia anisan'ny tena hoe vina napetrako ny tompo zay satria efa hatramin'izay dia voaloto foana ny anaran'ny tompo. Donc c'est une vision que le Seigneur nous a mis à cœur car depuis tout ce temps-là, le nom du Seigneur a été vraiment souillé. Ao anatin'izay nefa dia tsy ao anatin'ny fanamelohana ireo izay mbola miantso hoe Jesosy anefa tsika. Et en même temps, dans cette vision, nous ne condamnons pas les gens qui appellent encore Jésus. Fa tena ny tompo mahalala ny ondriny. Car le Seigneur connaît ses brebis. Ary ampahafantarin'ny tompo an'ny ondriny koa nefa ny tena anarany. Et le Seigneur va faire connaître aussi son nom à ses brebis. Yehoshua Hamashia. Yehoshua Hamashia. Anisan'ny koa ny vy napetrako ny tompo ihany koa dia ny fitsinjovana ara-tsosialy. Et aussi la vision que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est l'œuvre sociale. Eto Madagascar. À Madagascar. Toy ny hoe fananganana orphelinat. Comme la mise en place des orphelinats. Fananganana hospitalier. Des centres hospitaliers. Ary fananganana école. Et des écoles. Dia zany rehetrarehetra zany dia isaorana ny tompo fa maimai-pona daholo zany rehetrarehetra zany. Et nous nous remercions le Seigneur pour tout cela car cela va se faire en fait gratuitement. Satria izay mihitsy ny afatra Yehoshua hoe nomena maimai-pona ianareo dia manomeza ihany koa mizara koa maimai-pona. Car le Seigneur nous a dit, le Seigneur Yehoshua nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donc donnez gratuitement en retour. Dia eo koa ny rahalasana bavy sady hanampy ao anatin'izay. Il y a aussi les frères et sœurs qui vont partager encore à propos de cette vision. Amen. Amen. Ia, faly miarabantsika rehetra ihany koa moa izay mbola mieno an'izao fandarana voalohany ahafana tena hoe miresaka amintsika ny vinavina ny amin'ny zavatra napetraky ny tompo aty am-ponay tamin'ny lalan'ny vision izay napetrany moa zany. On a tenu Madagascar pour Yehoshua. Donc nous sommes heureux, je suis heureux d'être avec vous. Comme c'est la première fois que
nous pouvons partager en fait concernant la vision Madagascar pour Yehoshua. C'est la première fois. Misy moa ny anarako dia misaotra ny tompony amin'ny hoe ny kasiany tao anatin'izao vision zao na zay napitra ny tompo. Je m'appelle Miss et je remercie le Seigneur parce qu'il nous a en fait touchés à propos de ce vision. Satria ny sitrapon'ny tompo dia tena hoe ho vovonjy ny firenena rehetra, ho vovonjy ny olombelona rehetra. Car la volonté du Seigneur en fait c'est que les gens des nations seront vraiment sauvés tous. Dia ny tena hoe zava-dehibe anisan'ny lehibe indrindra ihany koa anatin'ity vision napetraka ny tompo ity dia ny fiomanana ny olona moa araka ilay tenenin'ny frère teo a, mba tena hitombo fahalalana, hitombo fahafantarana, hitombo intimité a, hitombo fifandraisana, ary tena hoe préparer tokoa ny fo ny saina ny vatana fanahy ho vonona na raha miala izy eto amin'ity tany ity amin'ny fahafatesana na ho avy ny tompo hoakana azy. Et l'une des plus grandes choses aussi dans cette émission, en fait, dans cette mission, c'est que l'amour de chacun pour le Seigneur croisse et l'intimité avec le Seigneur croisse, et afin que chacun soit vraiment préparé dans la connaissance précise et correcte du Seigneur, que lorsqu'ils auront vraiment quitté ce monde ou que le Seigneur revient, qu'ils soient prêts. Miorina tsara amin'ny tenin'ny tompo ihany koa mba tsy voilangilan'ny fampianarana maro samihafa zay efa miparitaka ankehitriny. Afin que chacun soit vraiment bien fondé sur la parole du Seigneur et de ne pas être ballotté par les vents des fausses doctrines. Dia ny vision tena hoe ny vision avy any amin'ny tompo ary nisy frère et sœur maro samihafa moa no meny tompon'ilay vision iraisana zay isorana ny tompony amin'ny fihetsony tsirairay tao anatin'izay. Et cette vision en fait vient du Seigneur. Et le Seigneur aussi a touché beaucoup des frères et sœurs concernant le même vision. Na eto toerana na any ivelany. À Madagascar et aussi à l'étranger. Tadidiko eto nisy taona ny tompo rehefa nitondra ny Mosesy teo tendrombohitra. Je me souviens quand le Seigneur a pris Moshe et l'a emmené sur la montagne. Dia niteneniny anazy ny vision. Et il lui a parlé à propos du vision. On va prendre Exode. Exode 25. Verset 8. 25, 8. Fakky koa. Ary save manao fitoerana ho ahy, masina ho ahy izy. Dia onny ho aminy aho araka izay rehetra asehoko aminao dia ny endriky ny tabirina kely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany no anaovana azy. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez tout selon le modèle du tabernacle et le modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Nisy vision meny tompoan'ny Mosesy. Le Seigneur a donné la vision à Moshe. Il a bien précisé que tu vas le faire selon le modèle que je t'ai montré. Momba ny tabirina kely na ny anatiny na ny ivelany dia tsy hoe Mosesy no nanao azy araka n'izay sitrapony na zay tiany olona fa nisy vision modèle avy any an-danitra zay niraisiny avy tamin'ny tompo dia izay no narahana. Et si on suit bien l'histoire, on va voir que concernant tous les tabernacles, même les vêtements et tout ce qui concerne le tabernacle, c'est pas Moshe qui va faire sa volonté et faire ce qu'il veut du tabernacle, mais il a suivi en fait la vision que le Seigneur lui a donnée et faire suivre le modèle que le Seigneur a montré. Et quand Moshe a appelé les peuples, il a partagé au peuple la vision. Et il n'a pas forcé les gens à le suivre. Mais ce qui est écrit, ceux qui sont vraiment persuadés dans leur cœur, c'est seulement eux qui ont suivi la vision.
Donc la vision Madagascar pour Yoshua. Dia vision ny Yoshua amin'ny Madagasikara. Donc c'est la vision de Yoshua pour Madagascar. Ny modèle dia izay voasoratra ao anatin'ny tenin'ny Tompo. Donc le modèle en fait c'est tout simplement ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Be da be ny zavatra tsy araky ny sitrapon'ny Tompo nefa atao ankehitriny. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la volonté du Seigneur mais on le fait. Dia be da be ny zavatra tenenin'ny Tompo nefa tsy atao ankehitriny. Alors qu'il y a beaucoup des choses que le Seigneur dit dans sa parole mais on ne le pratique plus de nos jours. Dia izay zao zavatra risahana zao hoe averina ny tabelina kely izay efa rava. Et c'est pour cela cette vision en fait c'est de restaurer le tabernacle qui était détruit. Ny tabernakely dia itoeran'ny fanahin'ny Tompo tao amin'ny testamenta taloha. Le tabernacle c'est le demeure du Saint-Esprit. Ankehitriny olombelona. Et maintenant c'est notre corps, c'est l'humain. Lara-pameana anay anatin'izao fitoriana izao dia ny hanorona izay olombelona efa rava zay. Donc notre priorité en fait c'est de restaurer cette personne qui était renversée, détruite. Potika amin'ny fahotana. Détruite par le péché. Feno loto. Beaucoup de souillures. Dia nefa isika ny tempolin'ny fanahy masina. Alors que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dia mba hisy an'izay tena hoe fiadanan'ny Tompo izay ao anatin'ny tempolin'ny fanahy masina vaovao araky ny tenin'ny Paul hoe ny Tompo tsy mipetraka amin'ny tempoly natao tanana. Et afin que la paix du Seigneur vraiment demeure dans cet temple, comme Paulos a dit, que le Seigneur n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Fa isika ny tiany toerana. Car il veut demeurer en nous. Dia ny tena hoe ao anatin'izao vision zany tena mba misy an'izay mihitsy hoe manana fifandraisana amin'ny Yoshua ny olona. Donc cette vision en fait c'est de prioriser que chacun, les personnes, les gens ont vraiment cette intimité avec le Seigneur. Tsy mitady olona izy. Il ne cherche plus des humains, des hommes. Fa ny Tompo ihany ny tadiaviny. Et afin qu'ils cherchent seulement le Seigneur. Miorina tsara eo ambony vato izy. Qui se fondent sur le rocher. Izay ny Tompo ny vato lalina tsara iorenana. Qui est le Seigneur lui-même, le rocher. Ka na ho avy izy ny tafio-dritra, na ho avy ny korotana, na ho avy ny problème maro samihafa. Et les tempêtes et les vents viendront et tous les problèmes. Dia tsy mirodana le tempoly. Et ce temple ne se fondra pas. Satria tsara fanorenana izy. Car il est bien fondé. Dia Yoshua Mashia zay. Donc c'est Yoshua cet fondement. Dia ny priorité anay zany dia présenter antsika ny Yoshua Mashia. Donc notre priorité c'est de présenter Yoshua Mashiach. Mitombo fahalalana amin'ny Yoshua Mashia tsika. De croître dans la connaissance de Yoshua Mashiach. Mety kelikely ny ianao amin'ny voalohany momba ny Yoshua. Peut-être qu'on a tout simplement peu de connaissances au commencement. Fa rehefa mandroso ianao miamifandray aminy ianao miamifandray dia fatanao tsikelikely mombamomba azy. Et avec le temps et notre relation avec le Seigneur augmente, on va connaître encore plus de lui. Araky ny tenenin'ny frère namantsika teo. Comme notre frère a dit tout à l'heure. Hoe raha Jesosy ny afantaranao azy taloha. Si tu la connais par le nom de Jésus avant. Dia misy anarana hafa ihany koa zao afantaranao azy. Et maintenant tu vas le connaître sous un autre nom. Dia be da be ny mbola fahalalana tokony ho fatatsika satria ny fiarana amin'ny Tompo tsy misy tagina. Et il y en a encore beaucoup de connaissances que nous devons connaître car la marche avec le Seigneur ne stagne pas. Zanak'Israël rehefa navoaka ny Tompo tany Égypta nandrapatonga ny tany Kanana. Quand les enfants d'Israël, quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan, ils ont arrêté en chemin pendant à peu près 40 fois. Ils avancent. Des fois, ils s'arrêtent. Des fois, ils s'arrêtent pour un jour. Des fois, ils s'arrêtent pour un mois. Mais ils avancent. Ils croissent dans la connaissance et ils avancent de plus en plus près de Canaan. Et à un moment donné, le Seigneur les a fait retourner. Le Seigneur leur a dit, retournez vers le chemin qui vous emmène vers la mer Rouge. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Parce qu'ils ont été, le Seigneur leur a dit d'espionner, en fait, d'inspecter la terre promise et de faire le combat, de combattre pour la terre promise, mais ils ne l'ont pas fait.
désobéissance. Donc ils ont désobéi le Seigneur. Zao ihany koa dia hoe obéissance Et maintenant, on a besoin de l'obéissance. dia miamitombo ny fahalalana ny tompontsika. Et on croise dans la connaissance du Seigneur. Dia izay zavatra omeny tompo, Et tout ce que le Seigneur nous donne, révélation, révélation, vision, vision obligation, et obligation aussi. dia mila miobéir tsika. Et nous devons obéir avec humilité. Zay ihany koa zany le Madagascar pour le choix. Donc cela concerne aussi Madagascar pour Yahushua, la vision. Resaka parole, retour à la parole. C'est la retour à la parole. Amin'izay voasoratra, Tout ce qui est écrit, ankoatran'ny social. à part le social. Amen. Amen, amen. Isaorana ny tompo koa satria eo ihany koa ny zavatra anisany hoe naraka ny resahan'ny zokontsika teo a ny amin'ny filazantsara indrindra eto Madagasikara. Nous remercions aussi le Seigneur, comme le frère a dit tout à l'heure à propos de l'évangile à Madagascar. Satria tena maro ny manatsatso ny filazantsara ihany koa eto amin'ny firenena. Car il y en a vraiment beaucoup qui altèrent en fait l'évangile à Mada. Ary maro ny manambotry Et il y en a qui dépouillent les gens. dia tsy mety ny angina. Et c'est pas possible en fait de se taire. Araky ny mpaminany Jérémie mihitsy hoe efa nangina ihany izy fa tsy nety. Comme le prophète Jérémie a dit, j'ai essayé de me taire, mais Fa misy afo mandoro any anatin'ny taolany any. car il y a des feux qui s'enflamment en fait à l'intérieur. Dia ny tompo zany amin'izao fotoana izao a Et le Seigneur en ce moment, efa ela izy no te hanatanteraka. Efa ela izy nefa te hiasa. il y a déjà longtemps qu'il voulait vraiment travailler. Dia isaorana ny tompo fa efa nanangana izy. Et nous remercions le Seigneur car il a restauré. Zay le fahasoavany. Et c'est ça la grâce. Satria maro loatra ny manao ny kibony ho Andriamanina eto Madagasikara. Car il y en a beaucoup à Mada qui fait de leur ventre leur Elohim. Ary maro no misandoka ny anaran'ny tompo. Et il y en a qui sont qui utilisent le nom du Seigneur pour leur bien, pour leur profit. Dia zay ny anisan'ny koa vision hoe anisan'ny vision hoe ny amerina ny olona mihitsy. Donc aussi dans cette vision en fait c'est de ramener les gens Amin'ilay loharano velona. vers la source vivante. Dia tena hoe misaotra ny tompontsika ny amin'izany zavatra rehetra Et zany. nous remercions le Seigneur pour tout cela. Amen. Amen. Donc en gros, voilà la vision Madagascar pour Yahushua. Dans une autre émission, nous allons vous partager l'émission L'appel aux noces. De zay ny vina amin'ny akabeany Madagascar pour Yahushua. De amin'ny fandaharana hafa anankiray tsika ampafantatra anareo mahakasika an'izy anam-pandaharana ny antso ho amin'ny fampakarana. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, et que la paix du Seigneur garde nos cœurs. Amen. De misaotra antsika ny aino naharitra hatramin'ny farany fiadanan'ny tompony hanapaka feno ao am-potsika tsirairay avy. Amen.